WhatsApp any na inona moa ny lazany azy peranjana infographie inona moa ny lazany azy ty infographie boaka amin'ity volany ity lay fampinana tena avy amin'ny fampinana ofisialy navoakany Roma ato na dikany Peratsy Marseille amin'ny teny Gasy dia sika moa mety mahitany indray mandalo fotsiny sy tena miditra ao anatiny dia zay no antony hoe mba hifanahitairatsika amin'ny zavatra tahaka an'itony dia aleo ihany mba zaraina sy lazaina bava kay misofina dia mba misy zavatra mety tafapetraka amintsika ny fanontaniana lehibe mipetraka ivon'ny hafatra ao anatin'ity encyclique ity dia hoe ahoana no hitandrovana ny hasina ny andraikitra ara-moraly sy etika mampaolona amin'izao vanim-potoana nomerika izao. Ahoana no hitandrovana ny hasina ny andraikitra ara-moraly sy etika mampaolona amin'izao vanim-potoana nomerika izao. Dia raha jerena ny fanjoina ara-tantara dia ity lahatsoratra ity nosoratana ho fahatsiarovana ny fahadimy amin'ny telopolo amby zato taona ny encyclique fototra momba ny fampianarana sosialy ny Eglizy na ny DSE doctrine sociale de l'Eglise Rerum Novarum izay nivoaka tamin'ny 1970 sy arivo an'ny Papa Léon XIII. Amin'ity encyclique voalohany nosoratan'ny Papa Léon XIV ity no mandroso fandalinana momba ireo fanampy manoloana ny saina votr'olombelona eo ambany fanolova ny fampianarana sosialy ny Eglizy izy. Amin'ny maha-fampianarana sosialy azy dia misy fanjoen-kevitra ara-filozofia ao anatin'izy ity dia tahaka an'izao no mety azy lazana azy. Ny saina votr'olombelona dia makatahaka ny fahaizan'ny saina sy mandinika izany hoe ny fonction cognitive ananan'ny olombelona. Fa na izany aiza nefa dia tsy misy conscience ary tsy manana fo sy fahaizan'ny dia. Io tena fehizateny ao anatin'ny encyclique am'ity moa io hoe makatahaka ny fahaizan'ny saina sy mandinika ananan'ny olombelona izy kanefa na izany tsy manana conscience sy tsy manana fo sy fahaizan'ny dia. Ka noho izany ny fahaizana amin'ny tsara na ny jugement ao anatin'ny olombelona dia tsy tokony hafindra ao amin'ny masinina na ny milina. Ity tahirin-kevitra ity dia sady tsy fanekena no tsy fandavana ny teknôlôjia fa kosa antso mba hifoha ka ny fivoaran'ny teknika tsy atao hanimba izay mamaritra ny mahaolona antsika. Eo fahatsiarovana fa ny olombelona dia tsy feno ny fahalalana azy, tsy feno ny fahalalana azy raha tsy ao amin'ny Kristy. Raha jerena amin'ny rafitra ny ary ity encyclique ity dia izao no azo amikinana azy fohifohy. Amin'ny fampidirana dia mampahatsiaro ny fanorenana ny tilikambo ny Babela ny Papa. Tilikambo ny Babela izay endriky ny fahasimbana mahaolona no ny olombelona tonga tsy mila n'Andriamanitra sy te hiaina ao anaty fitovizana izay lazaina hoe uniformité fa tsy égalité akory. Ilay uniformité zany anisany manimba ny olombelona. Amin'ny alalan'ny tontolo nomerika dia aza manorina babela vaovao fa oka isika ho mpanorina fiombonana miorona amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra, fanekena ny fetra maha-olombelona, fanekena ny hiarena, fanekena faharena ny fahasamihafana ka tsy njaraina ny andraikitra, mampiasa ny teny mampiombona. Izay zany ny ao amin'ny fampidirana. Ny chapitre voalohany, ny fampianarana sosialy ny Eglizy eo amin'ny tantara. Tsy teoria na hoe fitsipiketika tsy miova ny fampianarana sosialy ny Eglizy fa asa mivaika ary patrimoine vivant de sagesse. Nangany mety antikana zany fa tsy voadika tsy tena lela teo. Lova fanahy velona
asa mivaingana ara-patrimoine vivant de sagesse izay miara-dalana amin'ny olombelona ary mifampiresaka amin'ny siansa. Chapitre 2 miresaka ireo fototry ny fampianarana sosialy n'Église, izany hoe ny fondement sy ny principe de la doctrine sociale de l'Église. Manamaso ny papa fa ny fiaina mpiara-monina rehetra dia miorina eo amin'ny hasiny maha-olona. Ary ny principe de la DSE dia toy ny bien commun, ny destination universelle des biens, ny subsidiarité, ny solidarité, ny justice sociale. Ny alalan'ireo dia azo atao tsara ny manorina fiarahamonina anjakan'ny rariny sy ny firahalahiny, indrindra rehefa mitsinjo ny fivoaran'ny olona feno sy ny olona rehetra. Fivoaran'ny olona feno sy ny olona rehetra. Il y avait développement de tout l'homme et de tout homme. Chapitre 3 teknika sy fifehezana ny saina ankoatr'olombelona. Ny halehiben'ny olombelona miohatra amin'ny fampanantenana entin'ny intelligence artificielle. Ny saina voatr'olombelona dia makatahaka ny faharanitan-tsain'ny olombelona, saingy tsy tena olombelona. Ka raha ny fahombiazana na ny efficacité fotsiny no mibaizo ampiasa azy dia manimba ny olona izy. Ny tena marodrefy hahatonga azy hananatra ny maha-olona dia ny fanajany ny hasy ny maha-olona, ny sohiombona, ny rariny ara-tsosialy, ny fangaraharana. Ny IA dia tokony manampy ny olona hiaina ny maha-olona azy fa tsy eo amin'ny fa tsy hoe hahomby fotsiny. Ny tena maha-olona dia tsy manilika ny fetrany sy ny mamparefo azy, satria anisany maha-izy azy ny olombelona ny fetrany sy ny tarefony. Ny chapitre 4 miaro ny maha-olona ao anatin'ny fiovana. Miresaka momba ny fahamarinana, ny asa ary ny fahafana ny papa atao anatin'ity chapitre 4 ity. Samy misy ambana mahazo azy ireo soatoavina ireo, ary misy koa ny andraikitra tokony toraisina manoloana n'izay ambana izay. Raha ny teknika no manjaka dia lasa fitaovana ny olombelona, fa raha tarihin'ny faherena kosa ny teknika dia lasa mampivoatra ny olombelona amin'ny maha-izy azy. Ny hasiny maha-olona no tokony marodrefy hitarafana ny fivoarana rehetra. Raha vao tsy miaro ny hasiny maha-olona zany dia tsy fivoarana tena izy. Chapitre 5 manorina ny civilisation ny fitiavana. Dia resahan'ny papa no hoe ny teknôlôjia, ny ady, ny fandraisana andraikitra amin'ny vanim-potoana ny numerika izao. Mifamatotra akaiky ny teknôlôjia, ny fahefana ary ny herisetra. Etsekilany kosa nefa ny fiadanana no fepetra fototsy ny sohiombona. Ny civilisation ny fitiavana dia teraka amin'ny asa mivaingana majinijinika izay ataontsika isanandro ao anatin'ny fiovam-po hampanjaka ny rary, ny firaisankina ary ny fikarakarana ny marefo. Izany no ahafahantsika miaina ny fiovana ara-teknôlôjika. Na dia tsy ahova ny zavatra rehetra azy isika dia mba afaka mitondra ny anjara biritritsika ao anatin'izay. Famaranana aoka isika ho mpanorona fiombonana fa tsy ho mpanorona babela vaovao, ka tsy ahavery ny hakantony maha-olona izay tokony ho hitan'izao toy izao ao am-pon'ny olona izay toerana tian'Andriamanitra ho nenana.